Mbola anatin'izay politika iza ihany mitaky ny tokony hamoana ny gadra politika sy ampiarana ny andininy fa enina ambin'ny folo ao anatin'ny sorodalana maître Nour Rabe Mananjara izay mpisolo vava ireo gadra politika ny andinindiny. Vaovao farany aloha zao dia mbola ny FGN rehetrarehetra ny akabiaza mbola any daholo. Ny ao amin'ny Tamora zany misy ny colonel André Miotra dia colonel Jadfar. Dia mbola misy an'izy roalahy koa amin'ny John sy Jonathan. Ny any Tiafa zany voaingana koa moa izay ny tany nanatitra zavatra tany. Vao nanao nangataka LP zareo. Dia tsy fantatro izay hoe ahoana indray fa ny dossier-ny zareo zany tsy mivoaka mihitsy. Ny colonel Jadfar sy colonel André Miotra zany efa nangatahana. Na ny FGN koa efa nangatahana daholo izy rehetrarehetra hoe tao premier ministre zany nangataka hoe nanao doléance tamin'ny 14 mars dia nameny premier ministre copie moa zany ny apelatananareo iny le copie nameny anahy hoe nalefa tany ministre dia ministre no hoe andefandreo olona reo hatramin'izao nefa na ny dossier indrindra fa 7 février zany tsy mivoaka mihitsy ny hatramin'izao. Ka mahagaga na hoe maninona hatramin'izao le tsy mivoaka efa depuis 18 septembre ny tenako zany nangataka LP tamin'ireo olona reo nefa ny hatramin'izao ny dossier tsy mivoaka dia mampalahelo be fa izy roalahy rery moa zao ny eo après ny fangatahana nanaovako doléance dia nivoaka iny moa i général Noël. Fa ny sisan'izay zany général sasany efa ny Tiafa daholo ny sasany mbola tsisy mivoaka zany le zareo. Ny fangatahanay zany dia tokony indrindra moa fa amin'izao vanim-potoana izao tokony avoaka daholo ny rehetrarehetra mba hisy apaisement politique. L'apaisement commencement zay zany tena tokony atao mba nivoandreo olona reo sy ny hoe ny exilé avy any ivelany tokony avoaka daholo zany rehetrarehetra zany mba hisiny hoe commencement d'apaisement commencement fa tsy mbola tena apaisement tsika rehetra jereo dia mba hisiny izay zavatra izay zany dia izay ny fangatahanay